ny live-tsika noho ny réseau mety hoe aty efa miditra cyclone aty amin'ny Maurice mety zay koa no mahatonga an'izany mamerina kely zavatra nijerentsika voalohany indrindra dia nijerentsika momba Andriamanitra mahery indrindra El Shaddai. Dia tsika niresaka momba ny Jehovah Shalom dia tapaka teo ny live Jehovah Shalom zay hitantsika ao anatin'ny tsara toko fahaenina andiny fa 420 dia milaza mihitsiny hoe Andriamanitra fiadanana. Ao anatin'izany zany miteny aminao amin'izao fotoan'izao hoe ny zavatra mety lalovanao amin'izao fotoan'izao mety hoe matahotra ianao. Mitena hoe ao anatinao hoe mety hoe mirorosaina koa ianao amin'ny zavatra mila ataonao, manana fitebitebeny ianao, mbola azonao antsoina foana ny Andriamanitra fiadanana, Jehovah Shalom. Izy no ame fiadanana antsika, tsy miova izy, tsy miova mihitsiny izy. Ary na iza na izy alehantsika, na iza na izy no tadiavintsika, tsy azo fiadanana tahaka omenan'Andriamanitra antsika. Marina mihitsy ny teny manao hoe zaho izy ame fiadanana anareo, fa tsy tahaka omen'izao tontolo izao. Fiadanana omen'Andriamanitra tsy afaka atakalintsika amin'ny fiadanana omen'izao tontolo izao. Mety hoe zavatra vetivety fotsiny ny mety omen'izao tontolo izao anao, fa nefa fiadanana omen'Andriamanitra antsika ary tena hoe manana fiadanana tanteraka. Tena hoe milamina mihitsy ny fonao, ny sainao, ny tenanao, ny mombanao rehetra satria Andriamanitra ilay mpame fiadanana efa izy no miandraikitra amin'ny fiainanao. Ny fahatelo indray tiako zaraiko amintsika hoe Jehovah Jireh. Jehovah Jireh no atao hoe Andriamanitra mpamatsy. Izy no mpamatsy antsika. Afaka hitantsika koa zany ao anatin'ny Genesis toko faharoa amby roapolo andiny fa 4:40. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe 14, Genesis 22:14. Ary ny anaran'izay tany izay dia ataony Abraham hoe Jehovah Jireh. Dia izany ho anaovany mandraka ankehitriny ny hoe any amin'ny tendrombohitra no isehoany Jehovah. Jehovah Jireh, Andriamanitra mpamatsy. Tena mamatsy atsika Andriamanitra. Ao anatin'ny situation hoe tsy fisim-bola ve ianao amin'izao fotoan'izao? Na ino zavatra tediavinao ka mazoto mitady an'Andriamanitra ianao, dia Andriamanitra no mame anao. Misy teny David dia tena mipetraka amin'ny foko mihitsy zay teny zay zaraiko aminao androany. Ozy David manao hoe mbola tsy nahita olona manompo an'Andriamanitra izy ka mangataka ny haniny. Mbola tsy mahita olona manompo an'Andriamanitra izy kanefa ny hany hoanina aza angatahany. Rehefa manompo an'Andriamanitra isika, Andriamanitra mahay mamatsy. Izy malala zay rehetra ilaintsika. Izy no mame antsika zay rehetra ilaintsika amin'ny fotoana ilavantsika an'izany. Andriamanitra io dia tena tia antsika. Mazotoa mitady azy fa amaly anao izy. Manana olana arabola ve ianao? Manana trosa ve ianao? Enjerin'ny olona ve ianao noho ny tsy fandoavanao an-trosa? Mila mandoa écolage ve ianao? Mila mandoa nofatrano ve ianao? Misy zavatra ilavanao vola ve anaovana projet? Andriamanitra dadanao zay tomponao mamatsy izy. Tompo izy amin'ny fonao ray manontolo, katsao izy amin'ny fonao ray manontolo ozy teny dia ahita azy ianao, anome anao an'izany izy. Ny fahaefatra tiako zaraiko antsika hoe dia atao hoe Yahvé
Iave tsy kediny zany hoe Andriamanitra ny fahamarinantsika. Hitantsika zany teny zany amin'ny Jeremia 33:16. Jeremia 33:16. Misy tenin'Andriamanitra manao hoe amin'izany andro zany dia ho vonjeny ny Joda ary Jerosalem andro fahizay, ary izao no anononana azy Jehova fahamarinantsika. Andriamanitra fahamarinantsika. Raha ohatra ka hoe misy zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao, tena hoe tsy rariny. Ny olona mety manaratsy anao, ny olona mety miteny mamafy zavatra ratsy momba anao, manaratsy anao, mamafy lainga. Olona tsy fantatrao akory, milaza fa malala anao izy, ohatr'izao io olo io, ohatr'izao io olo io, na hoe enjehan'ny olona ianao any amin'ny tribunal. Manana n'Andriamanitra izay malala ny zava-drehetra isika sy ianao, ary Andriamanitra fahamarinana izy. Iady ho anao izy, ary tsy maintsy mivoaka ny fahamarinana. Mazotoa ianao manompo an'Andriamanitra, mazotoa ianao mitady an'Andriamanitra. Tena amaly anao izy, anamarina anao izy, n'aiza na aiza ny loton'ny olona ny anaranao, na hoe miasa any amin'ny orinasa ihany koa ianao, misy tsy fahamarinana ny eo, ka tsao foana n'Andriamanitra, mazotoa foana ianao manompo anazy, fa misy ray andro izy amaly anao. Ary amin'ilay toerana naratsian'ny olona anao, dia Andriamanitra anamarina anao. Omenatra daholo izay rehetra manenjika anao noho n'Andriamanitra ao, izay anamarina anao. Andriamanitra fahamarinana, izay tompontsika amaly anao. Tsy haiko ny situation misy anao, fa reny teny reny omen'Andriamanitra na ampahery anao amin'izao fotoany sarotra izao. Ny zavatra ny teny farany, ny anarana farany tiako zaraiko amintsika dia atao hoe Jehova Rafa. Jehova Rafa ilay Andriamanitra mpanasitrana. Jerevantsika zany teny zany amin'ny Exodosy 5:19. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe ka ozy izy raha azoto iay ny feon'i Jehova Andriamanitra ao ianao, ka anao izay mahitsy eo masina sy iay ny lalana ary tandy ny didiny rehetra, dia tsy izy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egyptianina, fa izao no Jehova izay manasitrana anao. Amen. Jehova Rafa, lay Jehova mpanasitrana. Amin'izao fotoana izao tena mandalo ny Covid, maro ny olona marary, maro. Misy koa isika kristiana voan'io aretina io. Tsy hoe mety hoe misy fahotana nataonao, tsy voatery zany akory. Satria misy fotoana raha mijery isika, nisy olona narary tao Baiboly, dia nanontany mpianan Jehova hoe mpianan Jesosy hoe fa manino io olo io ohatr'izao, ny zavatra tsy mety nataony ray aman-dreny ve? Dia lasa misy ozina ho azy. Dia ozy Jesosy, navelan'Andriamanitra io mba iseho ny voninahiny. Raha io aretina io tsy mahafaty anao, dia midika an'izany hoe anehoy ny voninahitry ny Andriamanitra. Mety haintsika zavay fa maninona, mety hoe tsy nanana fahendrena ve isika amin'ny fomba fisakafoanana, amin'ny zavatra ataontsika, tsy ampy fitandremana ohatra, fa zany rehetrarehetra zany aleo hoany aloha. Fa misy antony zava-drehetra,
ilay Andriamanitra mpanasitrana eto anio. Eto izy anio. Mety hoe tsy Covid manjo anao. Mety hoe misy aretina efa ela. Tena te hiala amin'izany mihitsy ianao, tena matsapa ny tenanao mihitsy ianao hoe reraka amin'io aretina io, te hiala amin'io aretina io ianao, tena reraka manao an'izay rehetra, nandeha dokotera, nandeha zao, nanao zao rehetra zao nefa mbola eto zany aretina zany. Ozy tenin'Andriamanitra hoe izy ilay Jehova mpanasitrana. Anasitrana anao izy androany. Ho ataontsika zao hira izao. Naiza misy anao amin'izao fotoana izao. Karaha marary ianao. Oka mihitsy ianao amin'izao fotoana izao, tena azoto hitady an'Andriamanitra. Mitadiava azy, katsao izy amin'izao fotoana izao. Ozy tenin'Andriamanitra amin'ny tantara voalohany. Tantara 16:11. Jerevitsika tsara alohan'ny irantsika io hira io mba hiasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Tantara 16:11. Ozy tenin'Andriamanitra manao hoe mitadiava ny Jehova sy ny heriny, katsao mandrakarivo ny tavany. Ety isika sy ianao mitady an Jehova sy ny heriny. Mandrakarivo tsika amin'izao ariva zao isika mbola mitady an tavany. Hiasa izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria izay ny teneny hoe izay mazoto mitady azy dia tena mamaly antsika izy. Amin'ny finoany atsangany tananao naiza misy anao. Ataontsika sy ianao zao hira izao ary anasitran'Andriamanitra. Izy ilay Andriamanitra tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Tena mpanasitrana izy, mbola mpanasitrana izy amin'izao fotoana izao. Nanasitrana izy taloha, nanasitrana izy omaly, mbola manasitrana izy androany, mbola manasitrana izy amin'ny andro avy. Fa oka ianao zay eto androany zay manaraka an'izao live zao, misy herin'Andriamanitra izao, misy hery mifanahy masina izao, ilay hery mifanahy masina nanangana an Jesosy Kristy tao anatin'ny fahafatesany. Ianao tsy maty aza, ianao mbola velona, fa ny aretiny fotsiny hoe soron'Andriamanitra aminao. Mazotoa ianao mitady azy, mazotoa ianao miteny anazy. Ianao ilay Andriamanitra mpitsabo. Halleluja, atsangano ny tananao. Irao amin'ny fonao ray manontolo teneny. Ianao dadano ilaiko eto androany mikasika manasitrana ana. Halleluja. Halleluja.
ianao ilay mitabua ianao ilay manasitrana ny teninao no fanafodiko ianao ilay manasitrana ianao ilay pitabuhay ianao ilay anasitrana ny teninao no fanafodiko ianao ilay anasitrana ianao ilay pitabuhay ianao ilay anasitrana ny teninao no fanafodiko Hozy tenin'Andriamanitra manao hoe ny anaran'i Jesosy Kristy nataon'Andriamanitra ambony ny anarana rehetra. Ka eto ianao na inona ny anarany zany aretina izany. Na ho anao zany, na amin'ny fianakavianao zany misy marary, na inona aretina, na inona ny anarany no nolazain'ny dokotera. Fa hozy tenin'Andriamanitra hoe ny anaran'i Jesosy Kristy ambony ny anarana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tena manona ary lazaiko fa mandoalika daholo zany aretina zany amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan'ny fianakavianao. Tsy ambiny tsy anakery intsony manomboka androany. Ien, tsy ampijaly anao intsony io aretina izao. Tsy ampijaly anao intsony izao aretina izao. Tahaka ny tenenin'Andriamanitra hoe hitady amin'ny fahavalonao ianao ka tsy ho hitanao intsony. Ary ianao koa hitsapatsapa ny tenanao. Hitady ianao aiza lasaiza ilay aretina tsy ho hitanao intsony. Satria Andriamanitra nanalany zany aretina zany aminao ary tsy ho averiny intsony zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiso ny fanasitrananao magaga. Raiso ny fanasitrananao magaga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia tena misaotra anao zay. Midera ny anaranao masina izay fa Andriamanitra tsara ianao. Andriamanitra tsy miova marina ianao, omaly an'io ary mandrakizay. Tsy miova ianao, tsy miova ny anaranao, tsy miova ny herinao. Eny indraindray mety miova izay fa ianao dia tsy miova. Misaotra anao dada, misaotra anao zay ny fitiavanao anay. Rehefa miantso anao zay, rehefa mitady anao zay dia tena mamaly anay foana ianao. Zany tokoa dada no atao hoe ray tsara indrindra dia ianao izany. Tena misaotra anao zay dada. Ianao lay mpamonjy anay amin'ny fotoana sarotra rehetra. Ianao lay mpamaly vavaka foana. Ianao lay mpanasitrana. Ianao lay Andriamanitra miaro anay. Ianao lay Andriamanitra mpamatsy anay. Ianao lay Andriamanitra miady anay. Ianao lay Andriamanitra tsy mitsahatra mamindra fo aminay. Ianao lay Andriamanitra tsy mitsahatra tia anay. Ianao dada dia tena derainay amin'izao anio izao. Ianao no isaoranay. Tena manana tokoa zay dada, manana anao.
tena tsara ianao, tsy ahita ohatranao zay. Andriamanitra mahatoky amin'ny teninao ianao, zay lazainao tokoa dia zany tokoa no ataonao. Ianao ilay ray tsara indrindra tsy manadino zanakao ianao. Misaotra anao zay dada, misaotra anao zay amin'ny fanasitranana rehetra zay nataonao androany. Arasinay tombo-kase rasabidin'i Jesosy Kristy ny olona rehetra zay nazo fanasitranana androany, ka tsy hiverina aminazy intsony zany aretin'izany, tsy ahita aminazy intsony ny masony ratsy fanahy, ary tsy hikasika anazy intsony ny tanany ratsy fanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao zay dada, tsara ianao sady mpanao tsara ihany koa. Halleluja, amen, halleluja. Tsara n'Andriamanitra alohan'ny isarantsika dia omeko an'ny Ravavy Aureliany fitenenana izy no hitarika atsika ao anatin'ny vavaka farany dia vavaka zay miaro atsika ao anatin'izao alina izao. Amen. Mankasitraka indrindra tompony misehatra isaorana lehibe moa Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra nataony andrian'ity ilay androantia. Asandrato avy hatrany ny feonao dia isaora izy ny amin'ny maizy azy anazy, isaora izy ny amin'ny asa izay ataona fiainanao ary andao metraka ny tsy alitiana feno ampelatana. Andao tena tonontsika mihitsy hoe ninona mitsara nomany fahavalontsika dia efa ravo zany satria izy efa momba atsika, izy efa akaikintsika amin'ny fotoana rehetra mila anazy ary ninona lisitra mety ny nomany ihany koa dia efa ravo zany. Andriamanitra mahery momba atsika sy asandrato moa fiany. Raha io mbola mankasitraka trano zay satria tena tsara ianao, tena niaina fahatsaranao zay nandrinitsy fitombavaka androany hafa kely itsy misaotra ny amin'ny mahaizy azy anao dada, misaotra Andriamanitra mahery anao, misaotra Andriamanitra fiadanana anao, misaotra Andriamanitra mpanasitrana anao, misaotra Andriamanitra mpamatsy anao, misaotra mahaizy azy anao satria fantatra fa amin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia manana assurance zay ny amin'ny hoavinay, fantatra fa mahaizy azy anao dia manana fanantenana zay ny amin'ny hoavinay. Misaotra ny amin'ny mahaizy azy anao satria dia mbola manantena foana zay hoe mahavita ny zavatra rehetra fiainanay ianao. Misaotra anao ny amin'ny œuvre rehetra zay nanatanteranao, misaotra ny fiadanana zay efa niinstaurenao, misaotra koa ny amin'ny fanasana zay efa tanteranao ny fiainana tsirairay avy, misaotra anao ihany koa ny famatsiana zay efa ataonao amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra. Misaotra tompo satria anatin'ny fatokiana ianao dia anatin'ny fatokiana sy fanantenana indrindra fiandrasana ianao dia miseho ny voninahitra dia misaotra anao ny amin'izany. Amin'izao fotoan'izao dia vonina indray zay ametraka ny tsy alitsy feno ampelantananao. Araka ny tenao dia laza hoe na anomana lisitra azy izy ireo dia efa ho ravo zany, na anomana tetikady azy zareo dia efa ho ravo zany satria ianao miaraka aminay, ianao momba anay dia inonay dada fa omba anay ianao mandritra ty aly ty ina asa fahafaly rehetra dia efa potika sa asa maiza rehetra dia efa rava ary ianao dia efa nianjely masina tompo manodidina anay tsara iara, ianao dia efa ndrafitra ny amin'ny rahanao ka dia tena hoe ho invisible mihitsy ho masony fahavalo ty ina zavatra mety fafazana dia efa tsy anjaranay zany satria ny rahanao nefa mandrafitra momba ny rahamatoa dia misaotra anao ny amin'izany dada. Misaotra anao ihany koa tsara avy andeha hiasa satria efa fantaka fa mandritra ty aly ty dia hery mahagaga nomenao an'izy ireo satria ianao Andriamanitra mahery momba an'izy ireo, amita lehibe izy ireo, amita ny cadence sy mihoatra no zavatra mety andrasana amin'izy ireo aza satria ianao mampasamihafa an'izy ireo any amin'ny toerana izay misy azy. Mankasitraka anao averina aminao ny dery, averina aminao ny haja, averina aminao ny voninahitra, mankala anao ny amin'ny zavatra izay nataonao tsara loatra ianao dada. Alleluia. Amen. 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 Alleluia. Tsara n'Andriamanitra antsika. Ten'Andriamanitra farany iko apetrako aminao alohan'ny sarantsika androany dia hitantsika amin'ny Isaia 40 andiny fahavalo. Isaia 40 andiny fahavalo. Aza arinao mitsiny ny fatokianao amin'Andriamanitra. Okenao atoky anazy foana. Matoky azy foana
fa izy no mahefa ny zavadrehetra. Ozy teny amin'ny Isaia 40:5 manao hoe maina ny ahitra, malazo ny vonina, fa ny tenin'Andriamanitra antsika dia aharitra mandrakizay. Ny alliance rehetra nataon'Andriamanitra aminao amin'ny alalan'ny teny, na inona situation misy manodidina anao, na inona zavatra miseho amin'izao tontolo izao, dia tsy ampiova ny tenin'Andriamanitra izay navoaka no antsika sy ianao. Tazomina io teny io, maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamanitra antsika dia aharitra mandrakizay. Tahin'Andriamanitra ianao, efa zay nange natsoin'Andriamanitra anao ilay tahin'Andriamanitra ianao. Entiko fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia hitoetra ao amin'ny trano Jehova andro lavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahin'Andriamanitra daholo isika, mino afa niasa tamin'ny fiainanao Andriamanitra, mino afa mbola ho avelanao miasa amin'ny fiainanao an-trano izy mbola azo titady azy ianao ary verana isika amin'ny alady maraina, satria mbola tsy afaka, mety ny cyclone zany mbola tsy afaka makompengonana isika, mety amin'ny lady erina isika voahoany fa ho hitantsika foana vaovao fa dia amin'ny lady isika miona eto amin'ny lady amin'ny 6 maraina. Tahin'Andriamanitra daholo isika.